Miarahaba tompoko lahy, finaritra tompoko vavy. Nanaitra ny sanin'ny mpanara-baovao tamin'ny omaly alina ary nitoy izao maraina izao ny fahenoana fa misy mpikirakira Facebook iray Stanley Ramarivelo izay fantatra fa voatazona eny amin'ny Tobo Ratsimandrava. Ny angom-baovao natao no nahafantarina fa ny alarobia izy no nandefasana fiantsoana ary rehefa tonga teny an-toerana dia naveriny teo anivon'ny Toby ny alakamisy ary ny alakamisy indray no nisy ny fahatongavana tao an-tranony ary nanaovana ny fisavana. Tao anatin'ny fisavana no nitondrany ny mpitandro ny filaminana ny unité centrale ary rehefa tonga tany an-toerana Stanley Ramarivelo dia notazomina ny findainy. Ampozina araka izany fa miainga avy amin'ny alalan'ny finday sy ny unité centrale ny solosainy no hanombohana ny fanadihadiana miampy izay efa eo an-tany amin'ny mpitandro ny filaminana. Fa ny angom-baovao ihany nahafantarana fa misy raharaha mahakasika an'ilay compte Stanley Ramaro izay maniratsira ny fitondrana izay milaza amin'ny fomba fanehoan-keviny fa makasitraka ny tim na hoe manohana an'Andriamatoa Marc Ravalomanina kanefa ny fanehoan-keviny ao anatin'izay dia mitondra adi-poko ary mitarika ramandrika sy manafoza ary miendrika akory ny ary fa niratsirana tompon'andraikitra samihafa ka entina nasokitana fa avy amin'ny pomba an'Andriamatoa Marc Ravalomanina izany fanehoan-kevitra izany. Ity Stanley Ramarivelo ity dia efa nitondra fanazavana elaela izay fa tsy azo io compte io ary ny sariny dia misy mampiasa miaraka amin'ny anarana. Tsy mbola nisy nietsika manoloana izany ho an'ireo sampana izay tokony hanao ny fanenjehana amin'ny ratsakeloka amin'ny cybercriminalité. Fa ny fandarina miara-manonja izay nitondrantsika ady hevitra mahakasika itony famoronana compte fako itony ary natao hanenjehan'olona manokana sy hivoizana adi-poko sy ramandrika ary isina elanelana eo amin'ny lafin'ny firazanana sy ny fiaviana dia efa nambarantsika teto fa victime na tena tratran'izany asa maloto izany ho amin'ny fampiasana compte fako izany ny mpikiatrika tanora tiako Madagasikara. Modeste Rakotson, Tafitanena Natalia, Arkasim, fa mbola ao John Mark ary misy an'ilay mpaniratsira mpiteny ratsy rano mangotraka mandendeha any ambadika any. Maro be ireo mampiasa izany sary ho an'ireo tanora tiako Madagasikara izany. Satoina ny compte fako izany resahantsika izany dia misy milaza indray fa rano mangotraka indray ity Stanley Ramarivelo ity. Izany hoe atao andamosiny Stanley avokoa ny endriky n'ilay faniratsirana samihafa ka na izy izay efa nanambara fa tsy mitantana ary tsy anazy ilay compte Facebook Stanley Ramaro aza dia mampametra-panontaniana ny amin'ny naninona no izy no victime amin'ny compte fake izay misandoka ny anarany sy ny sariny. Na zany na tsy zany te handeha lavitra ao anatin'ny fanadihadiana isika satria ny antokotiko Madagasikara ihany koa dia efa nametraka fitarainana tena anivon'ny cybercriminalité izay tokony hanao fanadihadiana amina resaka tambajotra sosialy. Nisy noen'Andriamatoa Marc Ravalomanana ny antokotiko Madagasikara ary nisy firariana ho faty an'Andriamatoa Marc Ravalomanina mihitsy aza efa nataony compte fako nandritry ny fotoana lavalava izay. Ary saiko isan'andro dia fanenjehana tsy roa aman-tany ny mahazo ho an'ny antokotiko Madagasikara ka mbola miriry ihany ireo compte fake izay nambarantsika teo am-piandohana. Saingy tsy izany moa ny ataon'ny mpitandro ny filaminana fa ireo heverina fa victime indray no antsoina ary atahorana aza nivadihan'izany fiantsoana sy fakanambavan'izany ho amin'ny endriny hafa ka hitazomana amponja raha toa ka izao amin'ny fahazona ny vaovao samihafa izao no resahantsika momba ny Stanley. Te hiverina anatina ady hevitra teo aloha isika mikasika indrindra ny fietsehana rehetra nataon'ny antokotiko Madagasikara ka nisakana anazy tany amin'ny faritra rehetra izay nalehana. Antsirabe, Mahajanga, Soavinandriana, Toliara, Fianaratsoa sy ireo faritra rehetra dia nanaovana fanakanana ho an'ny antokotiko Madagasikara mba tsy hitafa amin'ny mpikiatroka ao aminy. Nanaovana fanakanana toy izany ihany koa ny lalan'Andriamatoa Marc Ravalomanina na ny azo an'ny Tomasina na ny azo ny faritra samihafa tahaka ny tany amin'ny lalam-pirenena fahatelo iny
na ny azo anatsirabe sy ireo rehetra zay mety alehany dia misy avokoa reo endrika fanakatsakanana na fampitahorana am'ireo rehetra zay mety andray ny antokotiko Madagasikara na amin'ny alalan'ny trano izany na amin'ny alalan'ny fidinana eny fotony any amina distrika na faritra. Ny eto Antananarivo moa de tsy resahana ntsony ny mahazo ny RMDM zay mpikatrika ao anatin'izany ny antoko tiako Madagasikara. Voarara ny maneho hevitra tahakan'izay natao tao amin'ny Macroberirika ary hatramin'izao na de nisy aza mifanindrinina eo anivon'ny RMDM te haneho hevitra ao anatin'izany toeran'izany satria tsy misy ny kianjan'ny demokrasia dia tsy azon'izy ireo idiran'izany mandraky ny androany. Zava-misy tiantsika resahana dia ny tantara nisy teo am'izao tontolo izao. Ny régime fasciste, ny régime nazi, ny régime nisan'nga Pinochet, raha reo telo reo raisika dia azo lazaina fa niaina ny jadona tanteraka totalitarisme hoy ny fitenenana azy. Ka rehefa miaina ao anatin'izany totalitarisme izany de ny communication sy ny force no ampiasaina, terreur mihitsy ao anatin'ny lafin-javatra rehetra. Ka tsy misy tsony faniohon-kevitra amin'ny alalan'ny communication fa tedavina andeha amina sens unique dia ny culte de personnalité no misy. Ary de voizina amina communication tokana zay pomba zay mampetipety ny fitondram-panjakana amin'ny akabeany no tiany voizina ao anatin'izany fifandraisana izany. Ary rehefa mitranga zany rehetrarehetra izany de ampiasaina mifanaraka am'izany ny fitandrona ny filaminana ka isakana am'izay rehetra atao zay rafim-panjakana eo an-tana ny fanjakana miaraka amin'ny rafitra zay feheziny dia ny préfet sy ny distrika am'ireo faritra sy distrika sasatsasany manaiky ho atao am'izany fitaovana izany. Akoatran'izany de itony rantsana cybercriminalité itony de entina miasa ao anatin'izay fitandrona ny filaminana izay ka hanagetsana tanteraka ny endriky ny fahalalahana aneho hevitra. Tsy misy arak'izany ny fahalalahana maneho hevitra eto Madagasikara, arak'izany miemotra ny demokrasia ary efa niporofony ny ACDDED zany zay androm-panjakana iray miaro ny sy ny demokrasia sy ny fanjakana tandalana. Ary efa niporofony ny fanehoan-kevitra nataony sehatra iraisam-pirenena tamin'ny alalan'ny tableau samihafa fa lavitra ny laharana misy amin'ny Madagasikara amin'ny lafiny liberté d'expression zay voalaza ny lalam-panorenana zany. Sarotra ihany koa ny toerana misy amin'ny Madagasikara amin'ny fanajana ny fenitra sy ny zo isam-batan'olona raha am'izao endriny zao. Ka tsy ny antokotiko Madagasikara sy mikatrika ao aminy na ny mpanohatra fa hatramina syndicat aza de voaroro avokoa ka tsy afaka maneho hevitra kahalalana zay etohan'ny lalam-panorenana ny zo itokony droit de grève, etohan'ny lalàna ihany koa ny fanaovana izany rehefa mampahafantatra ao anatin'ny fotoana mialo ny syndicat tokony hitokona ao anatin'ny enceinte na ny toeram-piasana. Tsorina zany fa terrorisme d'État no misy eto Madagasikara. Ary tsy salasalantsika no milaza fa endriky ny fanjakazakana misy am'izao fa tsy fanjakana. Aiza ho aiza ny olon-kendry, aiza ho aiza ireo maro anisa mangina eo anatrehan'izao zava-doza hoy isika isan'andro isan'andro miantra sy mahazo ny firenena izao. Fahanginana ao anaty firaisana tsokombakomba ve sa fahanginana mandinika lalina ka handray andraikitra tsy ho ela? Fahanginana zay hisy fanantenana ihany ny am'izay hambaran'izy ireo tsy ho elo satria maniry ny rehetra ny amin'ny maro anisa mangina hiteny, maniry ny rehetra ny amin'ny misy olon-kendry hiteny eto Madagasikara satria tokoa ny tany misy olobe tsy miady zaza. Izany no andrasan'ny be sy ny maro, izany no fanindriny be sy ny maro. Engany ka tsy ho tanteraka ilay tenin'ny mpanao politika iray zay nilatsaka hovidiana filoham-pirenena tamin'ny taona 2024 ny amin'ny hoe ny adala ve ny nahazo fanjakana sa ny fanjakana ny mahalasa adala, fa raha izao zava misy eto Madagasikara izao terrorisme d'État de mampieritreritra be ny ihany ary tomana porofo zany zavatra nambarana zany candidat tamin'ny 2024 izany. Zany zava-misy, zany malaza, makasitraka tompolahy, makatelina tompovavy.